Tony isan-taona dia manatanteraka fambolea-kazo ny commune Mboimanga Rova. Fambolea-kazo izay rany amina vondrona na fikambanana na ihany koa sekoly na ihany koa orinasa. Zanakazo manodidina ny 2 fototra no nambolena ny asabotsy lasa teo. Zanakazo 2 fototra no volen'ny commune Mboimanga Rova ny savotsy teo. Hetsika efa fanaon'ny commune isan-taona izy ity ary arahana amin'ny fikambanana na sekoly na orinasa ihany koa. Raha lycée mpanjakana lehibe iray eto Andrenivohitra no miaraka tamin'ny commune Antondasa dia orinasa indray izany tamin'ity indray mitoraka ity. Zanakazo mila misa 2 no ataonay androany miaraka amin'ny commune Mboimanga zany no miara-miasa aminay. Ny tena mahafinaritra eto moa zany dia fahatelo taona ambolenay azo androany dia miova indray ny toeranay moa dia ny antony tena ambolenay azo dia mba hoe voalohany indrindra fiarovana ny tontolo iainana. Ilaina ny rivotra hitantsika zao fa efa mafana ny andro, ny orana be dia be dia ilaina zany no manatsara n'izay rivotra iainantsika izay. Dia izay ny tena antony voalohany ambolenay azo ka izay moa no mahatonga anay hoe mamey an'ilay thème androany zany hoe we are heroes, zany hoe izay dia mpandresy mivadika maitso izay we go green ary voleo ny azo zany hoe ho an'ireo taranaka faramandimbinareo izay nentinay hiaraka hanao an'izay hetsika ataonay izao dia hoe mba ho an'ireo taranaka ireo zany ny ambolenay azy androany. Tanjona amin'izao fambolea-kazo isan-taona izao ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana ny amaintso mavana ny commune Mboimanga Rova izay toerana manan-tantaraka be mpitsidika indrindra ireo mpizahatany. Tsy mikely soroka ny iben'ny tanàna raha vonjatoho fidy malala noho izany amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fanatsarana ka mezaka mitady fiara-miasa etsy roa toy izao amin'ny fambolea-kazo izao. No mba dia manjanaka ireo mpiasan'ny commune ny tarihany ben'ny tanàna sy ireo avy amin'ny orinasa izay nitarihany lehibeny ihany koa nandritra izao fambolea-kazo izao. Iny fanadidiny tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana fiainana sy nisaraka taminay nandritra izay minitra maromaro izay. Tena kosa dia mame fotoananao amin'ny rapitso indray aza misaraka amin'ny fahitalavitra mateo mbola ao ireo fandarana izay no manana ho anao. Mimetraka ny veloma mandrapitafy ary tompoko lasy tompoko vavy.